avy hatrany moa dia nampitandrina ireo izay mikasa ny hanao fihetsiketsehana mifono fanakorontanana ny général Frolens Rakotomana raha niona tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androandroany ity manolona ireo fihetsiketsehana hitranga ho amin'ny rahampitso tsitsitsy izy ireo andray avy hatrany ny fanapahan-kevitra amin'ny fanandrify raha toa ka misy ny fioaram-pefy. Tsisy monga ary andray andraikitra avy hatrany hisambotra mihitsy aza raha azo atao ny mpitandron'ny filaminana raha toa ka misy endrika famiriam-bahoaka na fanakorontanana ny fankalazana ny andron'ny 13 Mey. Entitra tokoa ny emofara raha nampitandronareo ho mikasa andika lalàna rapitso. Ny fanantenana voninkazo zany a izay misy hitarika réunion publique na manifestation non autorisée dia tsy azo ekena. Ndika zany dia izao raha misy atokon'olona na tokon'olona ino na ara-pivavahana io na ara-pinoana moa zany a na ara-kultoraly a na ara-kinina ka hitondra olona maro ametraka voninkazo dia tsy azo ekena izay zavatra zay. Vokatry ny fivoriana teo amin'ny organe mixte de conception na OMC izao fepetra noraisina izao araka ny nambaran'ny préfet de police eto Antananarivo Andriamatoa Randria Manjarisoa Robert. Tsy misakana na misakana zay fa ny famiriam-bahoaka izay mitarika fanakorontanana sy tsy fandriam-pahalemana eo amin'ny fiarahamonina dia tsy azo ekena. Ka eo nantena zavatra zay dia tompona andraikitra zany amin'ny fanatarahana ny fandaminana rehetra ny emo zay anateraka ny réquisition zay alefanay any amin'ny zareo hoe mba hitandrona ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana. Nilaza trano ny mpitandron'ny filaminana fa efa miantrana eny hatreny amin'ny lalam-pirenena manoloanareo tsy liandresaka maro samihafa mikendry fanakorontanana toy ny hoe efa hatongavana olona misy 500 avy any amin'ny faritra anakorotana Antananarivo.